vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety izy mba asa dia faly miarabantsika mianakavy atao anatin'ity tokantrano ity ndray mba manana anjara moa zany ny tenanay eto amin'izao fahitalavitra izao eto amin'ity micro ity dia anatanteraka ihany koa lay tenin'ny tompo manao hoe mandehana ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra ary zany indrindra no antom-pisinay eto androany dia nitory ny tenin'Andriamanitra anambarany amin'ny sitrapon'Andriamanitra koa manasanao atao anatin'izao tokantrano izao mba hiaraka hivavaka fotsika mialohan'ny amakitsika ny soratra masina sy ny fanazavana hivavaka tsika tompoko ry Jehovah Andriamanitra ray ao misotranao amin'ny anaran Jesosy ny fafahako mbola tena mijoro eto hitory ny teninao anambarany amin'ny sitraponao inona tokoa moa Jesosy fa dia marina aminay ny tenin'ny soratra masina manao hoe fa Kristy no antony havelomako ianao no antony havelomako ary ny fitiavanao Jesosy no manery ahy eto mba hitory ny tenin'Andriamanitra sy fampahery amin'reto mpiray fanantenana ary ny vahoaka malagasy izay manokatra ny vata fandrenesam-peo sy ity fahitalavitra na atao anatin'ity réseaux sociaux ity koa mangataka ny fanainao masina mahery mba hitarika sy ampianatra anay eto tompo amin'ny anaran'i Jesosy amen. Amaky andalatsoratra masina isika ato amin'ny filazantsara ny Jaona toko faraky amby folo. Jaona toko faraky amby folo dia eo amin'ny andininy faraky amby folo novaka itsika amin'ny anaran'i Jesosy. Jaona naraky amby folo ny andininy faraky amby folo. Izany no nolazainy ary efa afaka izany dia hoy izy taminy matory Lazarosy sakaizantsika fa andeha amoa azy aho. Dia hoy ny mpianatra taminy tompoko raha matory izy dia ho tsara ihany. Nefa Jesosy nilaza ny fahafatesany fa nataon'izy ireo kosa fa ny fialan-tsasatra amin'ny torimaso no nolazainy. Anio dia mba hiresaka kely tsika ny lohahevitra lehibe anankiray izay nampitoraina ny lohateny manao hoe manova ny fomba fijery. Zay no horesako aminao amin'ity androany ity ny anovana ny fomba fijeritsika sy ny fomba fisainana ary indrindraindrindra eo amin'ny fomba fiteny. Tantara zay tsy izovina amintsika ny filazantsara ny Jaona toko faraky amby folo fa mahakasika indrindra ny nahafatesany ny Lazarosy. Maty efatr'andro i Lazarosy ary efa nalevina tao am-pasana ary tsy diso mihitsy ny fomba fiteny Marta raha nyteny izy manao hoe efa maimbo izy zao satria raha ny lôzika ny olona anankiray raha efatr'andro zany no maty dia efa tena maimbo tokoa araka ny teny Marta eto amin'ity Jaona toko faraky amby folo ity. Zao anefa ry havana Jesosy Kristy tompo tsy hoe mody fanina, tsy mody fanina tamin'ny problème ny Marta sy Maria izy
de toy izany koa izy eo amin'ny momba ny fiainantsika io a, mety misy vanim-potoana ianao mitaraina, mety misy fotoana ianao tena miantsoantso, nefa tahaka ny voamaika miasarotra ny toetra raha, voamaika tena tsy ahitam-baolana ny zava-misy, de hoy ianao manao hoe aiza ilay Jesosy Kristy tompo zay dradradradraina etsero, tsarovy fa tsy mody fanina akory ny Andriamanitra ao, fa eo ihany izy, ary anao zavatra fipoahana fagagana lehibe ny zavatra ao ataony. Ny zavatra ray faharoa zay hita eto ihany koa de izao, Andriamanitra manana ny fotoanany a, ary tsy mba mety tara izany. Raha fomba fijeriny Marta sy Maria de mitovy mihitsy ny voambolana nentin'izy mirahavavy manao hoe raha teto ianao de tsy maty ny anadanay. Dikan'izany zany de hoe tsy misy hevitra intsony fa nitara loatra ianao Jesosy. Maninona nareo nitara ohatran'izao? Nefa nareo mba Andriamanitra ihany. Fa izao ny Andriamanitra ivavahanao, Jesosy Kristy tompo zay antsotsonao, na ohatrany tao voamaika miamletika azy zany toe-java-misy eo amin'ny fiainanao, tsy mbola tara izy tompoko, tsy tara Jesosy, na de segondra ray monja aza tsy tarany amin'ny fotoanany Andriamanitra. Zavatra ray fahatelo zay tena ngeza be torantsika ny telo hevitra ity dia ny hoe fanovana ny fomba fijery. Niteny tamin'ny mpianatra teto Jesosy hoe ndaotsika andeha hoany ary, ndaotsika andeha hoany. Ary de nazavainy Jesosy tamin'ny mpianatra ny fomba fijeriny, fa hoy izy manao hoe matory Lazarosy ka andeha isika hamoa azy. Lazarosy ny efa maty eo am-pasana, fa ny fomba fijeriny Jesosy miavaka mihitsy, tsy mitovy amin'ny fomba fijery Marta sy Maria, tsy mitovy fomba fijery tamin'ireo apôstôly 12. Ireo dia nahita any Lazarosy fa maty, i Jesosy indray mahita any Lazarosy fa matory. Hitanao tsara angamba zany olona matory zany, tsika rehetra de matory, ary matory olona anankiray matory de mbola azo antoka fa ifo izy maraina. Fa ny olona maty de tsy misy atenaina tsony ny mbola ifondray rapitsy maraina, fa ny olona matory de ifo. Ary zany no fomba fijeriny Jesosy Kristy hoe andaotsika hamoa azy. Dikan'izay ry havana, tany amin'ny fomba fijeriny Jesosy mihitsy no miavaka ary lesona lehibe zay tsara ho hitatsika tokony iainatsika izany fomba fijeriny tompo zany, hoe raha miatrika anao zavatra anankiray zay noverinao fa mafy, zay noverinao fa matanjaka noho ianao, zay noverinao fa tena enjana noho ianao, de za de milaza marina aminao amin'ny anaran'i Jesosy tsy tokony iainao anatin'ny tahotritsika, tsy tokony iainao anaty fanahina lalinatsika, tsy tokony hoketraka amin'izany ny saitsika, fa manana ty fomba fijeriny Jesosy Kristy tompo ty, fa tany amin'ny fomba fijeriny Jesosy no anisany nampitombo ny finoana tao anatin'ireo mpianatra rehetrarehetra eo ka nilazany manao hoe ndaotsika mo azy. Fanontaniana mipetraka, rehefa tonga tany Jesosy nitsangana ary ve Lazarosy sa tsy nitsangana? Nitsangana izy, satria vo niainga fotsiny ny Jesosy sy ny mpianatra de efa hafa ny fomba fijeriny. Za te ilaza amintsika androany misy maso maromaro ao amintsika ao, misy io maso ny nofontsika io. Zavatra hitany maso ny nofontsika mandrakariva dia zao zavatra hita rehetrarehetra zao, fa tadio fa misy maso ara-panana, maso ny finoana. Rehefa tody zavatra anankiray zay no heverina fa mafy sy manahirana de manomboka sokafana io masom-panahy io na io maso ny finoana io. Andao ane mba iverenatsika kely ny tantaran'i Davida sy Goliata. Ngamba tsy mahalala an'izany satria vao mianatra sekoly alahady ianao na sekoly sabata dia
tonga de resahany Davida sy Goliata zany. Ary na ny mpanao politika za tato ato de efa mba miresaka ihany koa io tantarany Davida sy Goliata io. Inona moa ny zavatra tiako ampitaina ao anatin'izay hoe tantarany Davida sy Goliata izay? Nandritra ny 70 andro, zany hoe tao anatin'ny niditra tao anatin'ny quarantaine ihany koa zany ny zanak'Israely sy ny Filistina teto. 70 andro sy 70 alina no nivezivezy teo Goliata. Ary de zao foana ny teniny manao hoe amoay lehilahy anankiray aho iady amiko, ka raha maresy ahy izy de ho mpanompon'ny Israely ny Filistina, fa raha resy kosa izy de lasa mpanomponay ny zanak'Israely. Nandritra ny 70 andro, maraina to andro arivo io rangahy iny vezivezy teo. Dia Saul moa no mpanjaka teo amin'ny zanak'Israely tamin'izany fotoana zany. Inona ny zavatra nitranga tamin'ny Saul? Nahita i Saul fa goavana be Goliata. Nahita i Saul fa ohatrany tsy ho vita ny ady amin'ity lehilahy ty fangeza loatra ty. Nahita ny miaramila ny Israely be maro be fa tsy voatohatra tiko. Nakamaroany miaramila ny Israely zany na zany Saul zany olona nianatra ny ady zany, na tena mpanao ara-marso manana ny maizy azy mihitsy zany. Fa saingy zao tao amin'ny fomba fijeriny raha vao nahita izy fa ngeza loatra ty Goliaty ty, matanjaka loatra ty Goliaty ty, tsy ho voatohatra mihitsy ty Goliaty ty. De nanomboka ny resaka am'izay zareo fapadinika manao hoe aloha mandeha amin'ny fahendrena, aloha mandeha amin'ny fahendrena fa aloha tsy de mitsofoka loatra miady amin'io fa matiny io tsika. Hitanao, vony sainy ary vony fomba fijeriny, satria tsy mahita akoatra ny fahavalony izy, tsy nahita akoatra ny habeny fahavalony izy zay mampiororo azy, zay ihany no hitany teo anoloany. Tsika ne raha lasanambavy tsarovo tsara fa raha mijery zavatra anankiray ianao ka tsy mahita fa tsy ny problemanao, tsy mitantara akoatra ny aretinao, tsy mitantara akoatra ny tsy fisina sy ny zavatra mitranga manerana an'izao tontolo zao. Ino tsara fa amin'izao fotoana zao ne dia ny teny malaza de hoe Covid-19, ny teny malaza de hoe grave be izy ty, teny malaza de hoe enjana izy ty, misy mihitsy aza no miteny manao hoe tsy voatanatsony izy ty. Zany hoe any amin'ilay fomba fisainana sy any amin'ilay fomba fijery mihitsy nefa vo, ary dia manomboka mahazo aina ny fahavalo. Tadio fa ny teny zany teny ratsy zany teny ratsy zany hoe tena hoenjana izy ty, tena grave be izy ty, tena ilentiketo tsika, teny ratsy zany zany teny aminao, tena ilentiketo tsika, tena miaramaty ato tsika, tena vita ny momba firenena tsika, teny ratsy zany. Ary zay no navoan'ny Saul, ny teny ratsy ohatr' zany Saul dia nanomboka ketraka daholo ny fon'ny olona, satria ny teny ohatran'izany manaketraka ny fon'ny hafa, manaketraka ny fon'ny manodidina. Dia nanomboka nahazo aina ny fahavalo, nanomboka ny rehare ny fahavalo. Raha lasanabavy andao tsy ho zany mihitsy ny teny anaoko ny vavantsika, raha miatrika ny toe-javatra sarotra ianao, raha sanatriana zany tsy mandalo tsy fisina na aretina na ataoko hoe ady ara-panahy na olana ao anatin'ny tokantranonao, de andao ihany anana fomba fijery miavaka mihitsika fa tsy tantara zavatra mampahazo aina ny fahavalo. Ino tsara teto fa tonga avy any Davida, ary rehefa tonga Davida dia nanana fotom-pisainana sy fomba fijery hafa mihitsy ity Davida, mbola tovolahy kely izy tamin'izany fotoana zany, hafa mihitsy ny fomba fijeriny. Ary zao teniny rehefa hiady amin'ny ity Goliaty izy, nanaka anazy ny rahalahiny, nanaka anazy Saul hoe mbola zaza ianao anaka fa aza miady amin'io fa izy efa mpiaditra anainy izy, ren'olo lefa tena champion du monde mihitsy Goliata tamin'ny
fifaninany raisam-pirenena izy ary mety ho zany mihitsy ny zavatra antranga mety efa champion du monde impito raha na hoe mety nazo ballon d'or de malaza be hoe tsisy maharesy an'io fa nipongatra avany niseho avy any Davida ary Davida miseho io manana fomba fijery miavaka mihitsy izy de lay maso ny finoana sy ny masom-panahy zay tonga de nisokatra mihitsy ka nila zany manao hoe Andriamanitra zay namonjy ahy tamin'ny liona sy ny bera namonjy ahy amin'ny tanin'ny Filistina tsy mifory io tanao fa tonga de niova mihitsy ny fomba fijeriny hoe tena Goliata zany ranga sy lehibe vatana fotsiny zany fa kely zany eo anatrehan'ny Andriamanitsika ianao ane raha vao mahita hoe lehibe ny Andriamanitra ao vao mahita anao goavana ny Andriamanitra ao na de eo amin'ny fetra misy fotoana misy fetra tsy hitanao tsony hoe hoaiza no alehanao fiainana zany hoe eo ny fetra farany tsy afaka miodika vina miodika vanana tsony eo ny fetra farany de eo ny manomboka manokatra ianao ny maso ny fananao ny maso ny finoana ao anatinao tahaka ny Davida fa Goliata io tsy valana eo anoloanao io de zao inona nataony Davida tsy nirehareny amin'ny anarana izy ary tsy niteny mihitsy izy manao hoe tsy mahalala ny Davida nga tsy mahalala ny zanaky Jese tsy mahalala ny zafikely Obeda tsy niresaka an'izany izy tsy mahalala anay nga tsy tena najany mihitsy nirehareny amin'ny firazanany ny firehariana tamin'ny ray aman-dreny sy tamin'ny anarany najanona zany takona tanteraka zany fa zao no lazainy inona moa io Filistina tsy mifora io no miaika ny miaramila n'Andriamanitra velona jereo tsara ny zany fomba fijeriny Davida zany izy tsy niteny manao hoe miaiky ny miaramila n'Israely tsisy resaka hoe miaramila n'Israely mihitsy eo i Saul raha ohatra ka nanatona ny Goliata de ny vozony mihitsy ny miaramila n'Israely azy fa i Davida rehefa nanatona any Goliata de nitakonany ihany koa ny miaramila n'Israely fa ozy izy manao hoe miaramila n'Andriamanitra velona vao nolazana fotsiny zay hoe miaramila n'Andriamanitra velona zay lazaiko aminao izy moa niady amin'izany hoe miaramila n'Andriamanitra zany tena hoe tsisy afaka niady amin'izany ary rehefa nanomboka nanatona ny Goliata izy de mbola nolazainy fa ianao manatona amin'ny sabatra sy ny lefipory fa za manatona anao amin'ny anaran'ny Jehovah Andriamanitra jereo tsara fa zany fomba fijery zany ry havana ataovy mifamatotra ao anatin'ny tokantranonao ataovy mifamatotra eo amin'ny molotra sy eo amin'ny vavanao sy eo amin'ny lelanao ataovy mifamatotra amin'ny asanao ataovy mifamatotra amin'ny haninao haninao fa zao ho tahin'Andriamanitra ianao ary ivoaka mpandresy foana ianao fa raha omentsika irehareny fahavalo omentsika ibitaka ny fahavalo omentsika fotoana ipitahana ny fahavalo de mahazo aina tokoa izy tena mahazo aina izy fa hitatsika ny fiafaran'ny tantara fa Davida rehefa niady tamin'ny Goliata de moramora foana no nandresena izany Goliata izany zany ry havana malalo amin'ny tompo no tokony fomba fijeritsika amin'izao fotoana izao be loatra ny olona feno tebiteby feno orooro feno tahotra tena matahotra ary rehefa feno tahotra ianao de ohatra ny tao takona ilay momba an'Andriamanitra ohatra ny tao takona ilay maizy an'Andriamanitra ohatra ny tao tsy fantatra itsony ilay fahalebiazan'ny Andriamanitra ivavahanao fa avelao iseho eo amin'ny vavanao am'izay amin'ny fomba fijereo sy amin'ny fomba fiatsikao fa velona ny Andriamanitra ao ary mbola miasa ny Andriamanitra ao tadidio foana zao teny zao fa ny Andriamanitsika tsy miova ninona miovaova eto ambonin'ny tany eto na miovaova ny toetrandro na miovaova ny atmosfera iainana na miovaova ny olona akaiky atsika na miovaova ny tetikasa eto amin'ny tany sy ny firenena ninona miova ny Andriamanitra tsy miova
fa mbola Andriamanitra foana izy, mbola mahery foana izy, mbola matanjaka foana izy no mpanjaka sy tompony tompo, izy no Andriamanitra mpamorona, izy de mbola Andriamanitra mpanasitrana, izy de mbola Andriamanitra mpano fahagagana, izy de Andriamanitra mbola mpandresy. Zany ny Andriamanitsika ary manoatra noho ny mpandresy. Ary zay rehetra manara-dia azy, zay rehetra miaraka aminy, tsy maintsy mivoaka mpandresy, tsy maintsy mivoaka mpandresy zay miaraka amin'io Andriamanitra io. Noho izany ry havana, avy aloha tia ny famatotra amin'Andriamanitra ny fiainantsika, avy aloha tia ny famatotra amin'Andriamanitra rahalahy anabavy ny fomba fijerintsika. Fa raha manana an'izany ianao tsisy ady, tsy misy ady andresanao zany, na de ao anatin'ny fotoatsarotra aza ny zavatra alalovantsika eto amin'ny tany sy ny firenena. Misy be lehibe no milaza manao hoe tena ilentika ny firenetsika raha izao no mitohy. Raha jerena amin'ny toe-javatra misy tokoa de ohatran'ny tomarina zany. Fa za de manentana antsika mpanompon'Andriamanitra rehetra, tsika mpino, tsika vahoaka an'Andriamanitra zay mijery sy manaraka an'ity fandarana ity. Andao hovaina zany fomba fiteny, andao hovaina zany fomba fijery zany, hovaina tahaka an'izao zany fomba fijery zany. Roviana ry havana no atanteraka andren'le teny manao hoe mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao. Roviana no atanteraka andreny teny reny, tsy am'izao vanim-potoana zao ve? Ny firenena rehetra ozy manatona amin'ny fahazavanao, izy io firenena rehetra io zao tontolo zao, ary izy nytenena hoe manatona amin'ny fahazavanao. Tsy olona ny Komoro tsy olona ny Djibouti tsy olona ny Dakar ny resana eto, fa tsika eto Madagasikara, satria tsika no mivavaka eto zao aloha. De enao hoe de tsy mba mieritreritra hoe ho tanteraka eto Madagasikara zany teny zany. Roviana no tanteraka ren'le teny manao hoe ho afindraminao ny haren'ny firenena hafa, de tsy mba azo eritreretina ve ny ananana fomba fijery hoe ho tanteraka izany. Za de milaza amitsika fa tsika malagasy le tena mivavaka, tena mivavaka, ary be lehibe ny olona manontany ndrandray manao hoe raha misy Andriamanitra nahoana no miseo zao zavatra zao, aiza ny Andriamanitra reo le mihogahoga reo, aiza ny Andriamanitra zay tompony reo. Mivavaka tsika, fa misy vanim-potoana ny fomba tsy ny vavaka ataotsika ny diso, fa lay fomba fijeritsika no tsy mifanaraka mivavaka ataotsika, tsy mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Ohatra hoe mivavaka ihany tsika fa miamikorosofahana hoe tena sady lentika izay ty tompo fatoano zay sy ny sisa le miamiletika ihany, fa andao hovaina amin'ny fomba fijery hoe na de eo ary ny zava-misy maneran-tany, ny firenenay tsy maintsy hitsakana, ny ankohonanay tsy maintsy tahin'Andriamanitra, ny fiangonanay tsy maintsy tahin'Andriamanitra, tsy maintsy loharan'ny fitahina ny tokantranoko. Azo atao ny manana zany fomba fijery zany. Ozy izy taditika tsara ao mpanjaka faharoa toko fahenina ny 170 de misy tantarany Elisa sy Geazy zatoviny rehefa niady tamin'ny Sirianina. Dia ina zavatra nitranga, nitondra miaramila be dia be ny mpanjaka ny Sirianina tamin'izany fotoana zany, be dia be ny miaramila netany. De rehefa teo afovoan'ny Samaria Elisa sy ilay zatovo, de nanomboka nahita ilay zatovo manao hoe orikaka, jerefa feno miaramila ny tendrombohitra, jerefa feno miaramila ny tendrombohitra, tena tahotra izy, tena niorooro mihitsy izy mirala mianaka rery, didinina miaramila be dia be. De Elisa tsy taitra, ary tsy nifantoko na de kely akory azy Elisa nijery tany amin'ilay tendrombohitra feno miaramila hoe otre ary tena zany tokoa, ohatra ary tena ho sepotra ato tsika mianaka. Fa zao ny navaliny Elisa mpaminany, aza matahotra fa ny momba tsika de be noho ny momba azy. Tanao zany zay fomba fitenin'ny Elisa izay de nanova ny fihetsik'Andriamanitra,
satria teo tsisy fotoana ivavahana tsony manao hoe andriamanitra vontsy zahay tsisy fotoana ifadina hanina tsony amin'ny tsofy dekanina 3 andro fa ny fomba fijery fotsiny novaina teo hoe ampahiratony masonosy ahitany zay ny teny Elisa ampahiratony maso ahitany dika zay de hoe Elisa mpaminany efa nanana an'ilay maso hafa mihitsy ka isaky miatrika teo zavatra sarotra de efa miomana ivoaka mpandresy foana ampahirato azy ny masony mba ahitany zay ny vavaka nataony satria ty olona miaraka amin'ny ohatrany mahiratra ty zany izy io jamba tanao fa misy olona be lehibe mahiratra fa jamba zany hoe tsy mahita lay fandresena zay nomen'Andriamanitra azy misy amintsika nery avany ady foana no hitatsika mandavataona latsinainy ianao mahita ady talata ianao ady no hitanao laroby lakamisy zoma sabotsy lahady amin'ny alina ianao matory mbola mahita ady ihany fa tsy zany ny zavatra resahany baiboly eto tsy zany ny zavatra andresahany Elisa mpaminany fa ozy izy manao hoe ampahirato ny masony ahitany de inona ny zavatra nitranga tokoa nihiratra ny masony ary efa nahiratra ny masony de nahita kalesy afo be lehibe teny amin'ny teny bohatra de moramora tamin'ny Elisa sy ilay zatovo no nandresiny fahavalony tam'izany fotoana zany za de miteny aminao manana ny fomba fijery rehefa mivavaka ianao dia mbavataka an'izao tompo ampahirato ny masoko mba hanambarako sy ilazako fa iza de mpandresy mba hanambarako sy ilazako fa za de olona tahin'Andriamanitra mba ilazako fa za de olona tsy miletika zany za de tsy afa-baraka zany za dia tsy marary lavo zany azonao ambaratsara zany za de mivoaka mpandresy azonao teneniny zany Andriamanitra ny anokatra ny masony fonao Andriamanitra ny anokatra ny masony fananao Andriamanitra ny hanokatra ary anovan'ny fomba fijerinao tahaka ny an'i Davida tahaka ny an'i Elisa mpaminany ary indrindra tahaka ny fomba fijeriny Jesosy Kristy tompo any Lazarosy manao hoe tsy maty izy fa matory kandehantsika mo azy enkane ho zany ny fomba fijerinao raha mijery mahita ny problema amin'ny tokantranonao ianao de anomboka hita fa manomboka hoendry ivadanao maditra io ranabava na rahalahy manomboka ho afaka ivadanao mamilava io zany ny fomba fijeritsika zany raha mahita olona maina ara-panahy ianao ka niverindalana dia tsy fosa azy tsony ianao ka ilaza manao hoe reny efa mikididi makany amin'ny elo ny fanahany reny efa fiangonany laodika tsy mangatsika tsy mafana andao hovaina ny fomba fijery ka ilaza manao hoe efa mahita azy sy efa mifondra ia mahita azy sy efa matanjaka ndray mahita azy sy efa miverina amin'Andriamanitra indray raha toka mijery ianao anatin'ny tokantranonao fa olona marary daholona reo rehetrarehetra de manombo mahita fa salama daholona reo ao manombo mahita fa manomboka matanjaka daholo tsika rehetrarehetra ao manombo mahita fa lehilahy sy vavy tahin'Andriamanitra daholo tsika rehetrarehetra ao zany ny fomba fijerinao raha toka tsy manambola ianao na tsy misy sakafo satria krizy ny fiainana eto ambonin'ny tany eto Madagasikara dia anisan'ny mandray anjara be lehibe amin'ny famatsiana sakafo hoaninao ty toriteny ty zao manana ny fomba fijery fa manambola ianao manana fomba fijery fa tahin'Andriamanitra ny asanao manana fomba fijery fa ny baiboly de marina foana manao hoe fa raha ny zanako sy ny asan'ny tanako izy Andriamanitra dia aoka ho adidiko ihany Andriamanitra iadidy ny asanao Andriamanitra iadidy ny fiainanao manana fomba fijery tahaka an'izany ry havana raha tsapanao fa osaosa ohatrany tsy mahavavaka tsony ianao tsapanao mihitsy hoe ohatrany reraka tena reraka mila hitolefika mihitsy de manomboka mifoaza manao hoe ozy izy ny baiboly manao hoe zay kelikely aina aoka ika hoe mahery zay kelikely ery aoka hoe ika mahery mila zafa mahery ianao fa tsy reraka zany ianao rahalahy tsy azony devoly sombana sy potehana zany ianao raha ohatra ka marary mafy ianao raha mbola misy azo atenaina ihany ka mandeha an'ty toriteny ty de ny feo anankiray efa miteny manao hoe ho faty ianao andeha ianao tsy tanatsony ianao tsy voatsipako atsony ty aretiny ty de manombo mamalia ao an'eritreritsaona de tsy mateny hoe zavavanao manao hoe tsy mahafaty azy zany ty aretiny ty hitsangana mbola misy fanatenanany amiko mbola mahery mbola misy ilan'Andriamanitra fa tsy mampiletika zany ty aretiny ty de ho hitanao fa ho sitrany ianao Andriamanitra ny anovana fomba fijeritsika ho tahin'ny tompontsika tompoko ivavaka isotra an'Andriamanitra
raha eo misotranao amin'ny anaran' Jesosy nafahana nitorony teninao tao anatin'izay 30 minitra katroko izay za de mboavaka Jesosy ny anovoanao ny fomba fijerinay fomba fijerin'reto olonreto na ty maso nofonay ty na ny masom-pananay sy maso finono ao anatinay dia ahita zay tahaka anao Jesosy fa tsy maty Lazarosy fa matory. Ahita zay tahaka ny Mosesy rehefa teo amoron'ny ranomasina mena dia mbola nahita Mosesy fa mbola misy azo atao rehefa tsy hitatsony zay azo atao, mbola nisy lalana sokatra dia ny ranomasina mena. Ny olona nieritreritry olona jambaram-panahy dia nitorabato sy monmonina fa i Mosesy kosa nahita fa io ny ranomasina tena lalana tsara azo andehanana mihitsy. Dia ho toy zany ny fomba fijerinay Jesosy, isokatra ny masom-pananay, isokatra ny maso finoana ao anatinay, ary isokatra ny koa ty maso nofonay ty ahita ny anjara voatendry zay fanomanina Andriamanitra ho anay. Dia ny fitahinao Jesosy handrakotra ny fiangonana, handrakotra ny Madagasikara, handrakotra ny mpitondra fanjakana, handrakotra ny mpiray fanantenana rehetra, sokafo ny masom-pananay ary dia ho tahinana izay amin'ny zavatra rehetra amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Zay no fotoana ny rahantsika teto tompoko tamin'ity androany ity ary sitrapon'Andriamanitra dia ho toizantsika izay leson zay amin'ny fotoana mampety azy fa dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Tahiny tompo ianao mpanaraka ny televizion na ny radio, ianao ato anatin'ity Facebook ity dia ho tahiny tompo manokana ihany koa ianao fa saovan'ny tompony eo amintsika rehetra. Veloma tompoka. Vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao, vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahaony oloko nandeha tanteny izy mba asitrana.